manokana amin'ny fibanjinana ny Masina Maria rentsika ny fandiniana masina anio. Ataoko fa samy mahalala sy mahatsapa ny tsirairay manoloana ny fampianaram-pinoana anomen'ny Eglizy momba ny Masina Maria, ary lazaina fa tena manana anjara toerana lehibe indrindra izy eo anivon'ny Eglizy. Araka ny taona liturjika ny Eglizy Katolika moa dia maro ireo karazana daty voafaritra ahatsiarovana sy ankalazana manokana ny fetin'ny Masina Maria. Andray ohatra iray isika ny famangian'ny Masina Maria any Masimbavy Elisabeta rahavaviny, izay antsoina amin'ny teny frantsay hoe visitation. Isaky ny 1 ny volana May moa no daty voatokana ankalazan'ny Eglizy Katolika azy io. Nosafidiana manokana ny resana an'io androany satria mifanandrify amin'ny loha hevitra sy ny fandininan'ny Karemy natolotra antsika. Araka ny mahazatra moa dia tsara kokoa raha miainga avy amin'ny soratra masina ao amin'ny Baiboly ny fandiniana masina izay ataontsika. Dia ao amin'ny Evanjelin'ny Masindahy Lioka toko 1:7 ka hatramin'ny 1:7. Niainga i Maria tamin'izany andro izany ka nandeha haingana ho any amin'ny tany be tendrombohitra ho any an-tanàna anankiray any Joda, ary niditra tao an-tranon'i Zakaria ka niarahaba any Elisabeta. Noho ny vahorenin'i Elisabeta ny fiaraban'ny Maria azy dia nientana ny zaza tao an-kibony ary feno ny fanahy masina Elisabeta. Zava-dehibe loatra no ohatra omeny Masina Maria antsika eto, satria tsy mba nitazominy azy irery ny fahasoavana sy ny hafaliana azo avy amin'Andriamanitra, fa lasa izy nitodododo ny fampizara tany amin'ny rahavaviny. Ataoko fa fampianarana lehibe tsara indrindra ho antsika izany, fa indrindra amin'izao vanim-potoanan'ny Karemy izao. Mety hisy hevitra izao isika hoe izao ange tsy ho Masina Maria velively, inona moa izao izay tsinitsinina sy mpanota ity? Ka hoy aho hoe ny fahatsapahana izay fahalementsika izay indrindra no zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra. Koa aza misalasala na matahotra intsony fa andeha isika samy hamonjy ilay lalana makany amin'ny fibebahana marina. Manoloana izany rehetra izany dia mba manentana ny tsirairay tsy hakanavaka ny tenako, fa indrindra moa antsika izay maheno manokana ity fandaharana ity, mba samy hahay hanokana fotoana isika ao anatin'ny fahanginana tanteraka, na dia 2 minitra aza dia efa zava-dehibe izay. Mba hadinio kely ary hoe inavy ireo fahasoavana azonao avy amin'Andriamanitra manoloana ny fiainanao. Ka rehefa hitanao sy tsapanao izay fahasoavana manokana azonao izay dia andeha zarao amin'ny hafa manodidina anao, ray aman-dreny, zanaka, namana, mpiara-miasa, mpiara-mivavaka, mpiara-monina, eny fa na dia ny olona tsy mifankahazo am-poloatra aminao aza dia vao maika tena tsara izany eo amin'ny fiainana maha-kristianina antsika. Koa dia mirasoa antsika rehetra mba samy ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika ny ezaka sy ny vinavinam-piainana noraisitsika mandritra ity Karemy ity. Dia hiaraka hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay misaotra anao manokana izahay amin'ireo fahasoavana maro soa sesehana nomenao anay. Zapanay tokoa ny fitiavanao sy ny famindram-ponao lehibe indrindra eo amin'ny fiainanay. Koa mitalao izay fahasoavanao manokana izany izahay amin'ny alalan'ny Masina Maria reninay, mba hanampy anay eo am-pananteterana ny vinavinam-piainana izay kasainay tsirairay avy mandritra ity vanim-potoana ny Karemy ity, ka mba homendrika hiaraka ankalaza ny misterin'ny Paka miaraka amin'ny Kristy zanakao. Amen.